firesakina Madagascar ani Malagasy Fidire député firesakina Madagascar ani Misasa sy mianasy mitanora kombo sisy azy fitahorana pasimpoaka na ino raha mangalo atsika tsy mitsoaka na mafiazany ade tsika tsy manakirese o mitade tsy lano mambe tsara firesakine Fidire député firesakina Madagascar Natariten fatka fi efa tsy zakany fitipianana tsy mandria balemana zahono ianana Attention si mamatro mandrakizage Fidire député firesakina Madagascar ani Malagasy Fidire député firesakina Madagascar ani Malagasy Madagascar ani Malagasy Soarova fahatsangina fidio ny firaisankina fanareo jiaby samidina o député mijoro amy rariny Fidire député firesakina Madagascar ani Malagasy misasa tsy mianasy mitanora kombo sisy azy na misy fitahorana pasimpoaka na ino raha mangalo atsika tine Sangana patsamekisike misy mivarotra ny tanitsike Soyany fazagnahary tsy tiany ratsy ny rahina sempiatka fi efa tsy zakany fitipianana tsy mandria balemana zahono ianana milifapinana ny atoatrany Fidire député firesakina Madagascar ani Malagasy Fidire député firesakina Madagascar ani Malagasy Madagascar ani Malagasy iny partout mody fanina ny tompony atro soarova fa zay ô leroa anao matsemboka daly mahafra mahazo izy nefa ohatrany tsisy fanasitsana Hey nandazako Fidire député firesakina eny ara tokolasy tokovavy de miarabantsika rehetra indray amty alarobia fa valony volana ame 7 sy 2 ity atao anatin'ny fandarana miara manonja isika izay mazava ho azy moa zany eto anivony MBS fahitalavitra sy radio ary ny radio mada de miarabantsika eto antoerana sy any ampitan-dranomasina miaraba sady misaotra ny namana teknisiana tary amin'ny faliramanarivo ry lalaina ao ambadika ao ary reo mpanogazety mpianatra ra sy teknisiana zay tarehan'ry artanjona ihany ko zany mikirakira ny sary sy ny feo atsika izay manaraka mivatana ity fandaran'ity ary manaraka ny famerenana ihany ko miezaka hatranytsika ny apisy ny fandarana ny antony mahatonga izay zany dia ny fifampizaram-baovao ny fampahafantarana reo izay evenina fa tokony tsara ho fantatra atao anatin'izany fandarana izany mba ho voaraitsika vaoaka na aiza na aiza misy atsika dia akasitrahako isaorako isika menakavy zay manaraka ny fandarana isan'andro san'andro na ny ambany vola lavitra be ara de tsy mitsahatra maintsanainy amin'ny hoe de ireto sy reto indray ny vaovao samihafa izany de satria moa fantatsika fa nitsokatra androany ny fampelezakevitra ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka anisan'ny mpisehatra anatin'izany fifidianana izany ny tenanay eo amin'ny distrika Anambohidratrimo miaraka amin'ny Mambrabenidrina zahay miralany ao miaraka amin'ireo mpisolo toerana roa zany colonel Luc Ramiljon sy Ramatoa Faramalala Ranjanto Arivelo de avy nametrapetraka ny aona nanantanteraka an'ireo fandaminana ny fampilezakevitra zany niaraka tamin'ireo sampana samihafa ao anatin'ny distrika Anambohidratrimo io marain'io zany de miazakazaka manantanteraka ny fandarantsika de mbola hiverina andray rehefa aveo satria maro be ianareo no milanay
etona aloha zany a de rabaina daholy ny kandida ny firaisakina rehetra manerana ny Madagasikara zay hiatrika anty azakazaka ho an'ny fanjakana tandalana, azakazaka ho amin'ny fanapahana ny fampahoriana, fampahantrana, famotena zao firenena zao, azakazaka ho amin'ny fanavotana any Madagasikara, azakazaka ho amin'ny fiarovana ny hoavin'ny taranaka aoriana. Izany no antony mahatonga atsika resy lahatra ka andray antsara amin'ny fifidianana manakaiky vaoaka taterahana amin'ny fahasivy amby roapolo volana mety de fifidianana sombavambaoaka ho mpiambana eo anivony ateny miaram-pirenena de anaovana kopakopatanana, anaovana ny fankahirezana, anaovana ny fasitrahana atsika rehetra zay hiseritra anatin'izany, indrindra misika firaisakina zay hiatrika izany. Ny firaisakina veritrany ary mila ampahafantaritsika ny ambadika any ny vondrona politika firaisakina Madagasikara malagasy dia hivondrona ny antoko 5 farany matanjaka indrindra eto Madagasikara, de isika ao anatin'ny antoko 5 Madagasikara ny prositeny, zany hoe ireo mpiaradia amin'Andriamatoa-Siteny Randrena Soloniaiko, ny hery vaovao Madagasikara na ny HVM, ny antoko tsara tafina ary ny antoko politika madio na ny APM zany, reo no mivondrona ao anatin'ny vondrona politika firaisakina zany. Anao angaredona amin'ity raharaha ty ary tena hiezaka mihitsy hanambatra ny heriny anankiray hahazona solombavambaoka maro anisa eo anivony zany amin'ny teny miram-pirenena izany. Averiko tsara, firaisakina no resaka, firaisakina no izy, firaisakina no handrotsahana an'ireo kandida zay maro be manerana Madagasikara zany amin'ity fifidianana ity. Tsy kely lalana manko ny ratsy any ambadika any raindray, rehefa tsy mahatoko tena ny sasany de lalaovony sasany ny anaran'ny tima hoe zay ny tena tima, de ny sasany aza mo reo mpiaradia amin'ny tima no jonoina hoetiketina any ambadimbadika any tahaka an'izay ny tranga omaly teny amin'ny fariparitry talata mahateny zany, de tsy menatra akory reo milaza zany fa ao anatin'izany antoko zany de nefa ny olona ty amin'ny antoko tiako Madagasikara no sarisarian'izy ireo any, fa ny olontsika aloha mahafinaritra tsara miera vao mandeha de napita amin'ny vaovao rehetrarehetra tao anatiny tao, zay lefa nyteneniko tamin'ny herinandro hoe fantatry reo olona mampimereo any amin'ny distrika an'Ambohidratrimo iny ary haitsika tsara ny fomba fiadiny sy ny zavatra tiany atao, fa ny antoko tiako Madagasikara ambarako mazava tsara efa nazo ny toromarika avy amin'ny filoha nasionaly zany antoko zany Marc Ravalomanana avy ambra politika ary nanao fanambarana ny amin'ny hoe manohana tsy misy fepetrahan'ireo kandidan'ny vondrona politika firaisakina ny antoko politika tiako Madagasikara zany any am'raiky tim, distim, comtim, fokotim, ny vehivavy sy ny tanora zany. Ka raha misy misaritsarika any ambadika any zany de tim masantoko zany, tim heverina fa karamainy zany ho an'ny olona zay efa mieritreritra fa tsy tafavoaka intsony satria ny tandansa nandritry ny andro maromaro de ahafantarana fa hanao podroa amina distrika maro ny antoko tiako Madagasikara, de matahotra ny sasany de ny fomba atao zany de mamaky an'ilay antoko satria fatana ny fahasarana voaka malagasy de raviravizana anatin'ilay fandehan-javatra sy lalalovina anatina langazy samihafa zany lay olona zay heverina fa voajonon'izy ireo ary tsy manana foto-kevitra mazava satria de mazava tsara ny zavatra hijoroantsika ny amin'ny hoe tsy azo omena alalana tsony retoreto hanana maro anisa ary hanao fibaikona ny androm-panjakana mpanao lalàna ka hamotika indray ny firenena izany, nefa zava-doza ny ataon'ireo olon'ireo am'izao fotoana izao, ka raha zava-doza ny ataon'ireo olon'ireo atao fady ny mifidy ny antoko miaradia amin'ny fitondrana ny volomboasary zany. Tena tsy azo atao zany ho atsika olom-pirenena tenenina mafy am'izay mihitsy hoe tena tsy azo atao zany raha mbola tianao ny amarana n'izao zava-doza fampantrana fanapotehana fampiandalana fioara-pefy ary zany ny divana nanomboka 7 ka ny antoko tiako Madagasikara zay tena azo lazaina fa ao anatin'izany firaisakina izany miaraka an'ireo antoko namany hafa de anisa miady am'izany
victime tany fanokanam-panjakana nataon'reto olona reto ka ho an'ny olona zany tsy marivo salosana mitazona fodikevitra tsy ho azo mena am'raviravy ary tsy tratran'izay mety hoe lela mamy sodoka any ambadimbadika rehetrarehetra ity tsy vitan'ny olona ray inona moa ny vitan'ny olona ray nde hoe miantsoantso satria efa mahafantatra fa tsy ho tafavoaka ntsony de hoe ndao zay mba toany inona ny vitan'iny olona iny rehefa tonga ny anton'ny anteny meram-pirenena indrindra izy miaradi am'le fitondram-panjakana ka izy ara tamina nytofotofana an'le tany teny ambotry manjaka tsy nyteny tsy mivolanako amy zavatra rehetra zay mahazo ny vahoaka amin'ny fiakarany vidim-piainana amin'ny olana tany samihafa am'ireo zavatra zay hitaraina mponina amin'ny akabeany momba ny rano sy ny jiro manakombombava de inona ny zavatra antenaina sy eritreretana fa hoentiny sy ho vitany sy andomany latabatra n'lay fitondram-panjakana efa fantatra le pratika sy mode opératoire le fitondram-panjakana fa nytadiavany maro anisa de ahafahany mifehan'le anteny meram-pirenena ka osolombavomboaka mpanangatanana osolombavomboaka mpamerindresaka fotsiny no tadiaviny ao anatin'zany anteny meram-pirenena zany ka tsy afaka zany ny teny sy anaitrany amin'ny hoe tsy mety ary tsy mahavaly ny zavatra takiny vahoaka anay zao zay mahafa n'le mamirabe ndrena ohatra raha distika nambodratrimy resantsika zay mahafa ny député tiako Madagasikara tamin'ny tsehatra rehetra zay nijoroany tany amin'ny voalohany boribory tamin'ny voalohany faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy fahaenina avaradrano atsimon-drano manjakandrina akazobe anjorobe Andramasina any amin'ny faritra rehetra any Antsirabe voalohany faharoa misy an'ry avako aby sy ry député José any Ambatolampy any Mandoto any Faratsio misy andry mily afa mihitsy reto solombavambahoaka najorontsika reto indrindra ny any faritra marobe zany am'izao fotoana izao ka mila fitandremana zany ho atsika rehetra zany fa misy tsy matoko tena ntsony ary mahafantatra ny tandansa mandeha am'izao fotoana zao hoe vita tanterako reo olo reo inona moa zany mba tena hoe hoentiny eny anivon'ny vahoaka tsy manana argument ntsony tsy manana toakevitra tsy manana am'izay mety hoe posakevitra andresen-dahatra ny vahoaka kefa io mibaribary io ny tsy faiza mitatana io mibaribary io ny fanampitehana firenena ataon'izy ireo io mibaribary io ny fampahantrana ny vahoaka ataon'izy ireo de inona indray mbola ndeha hoentina zany am'izao fampelezakevitra zao de ny any herin'izy ireo sisa de hoe ndao rangaha zarazara zavatra tsika ndao rangaha anjononjon'olom-bo fidy zay azo jonontsika ndao rangaha hanyherinery an'reo everina fa olona zay miasa amin'ny fanjakana tahaky ny eo anivon'ny fampianarana sy ny fahasalamana zany ndao izarazara zavatra kely mba hanampena maso hanaovana mpimaso am'le vahoaka sahirana am'izao fotoana zao de zany mihitsy ny toeritsika aza manaika an'zany ao tsika tsy ho tafajabaka am'zany naizanaiza distrika misy atsika ainona ny ty fandarany ty raha iso raha misy mizara vola dala tompo raha misy mizara fitaovana govetany spaghetti ny varomora re zany atsoaty menaka sinsisa raiso adala tompo zany zavatra efa tokony sitrahantsika ela be zany rehetrarehetra zany fampitehan'reto olo reto ny fiainatsika ka amin'ny fotoana tahaka izao zany ny voan'le zavatra any anaty posin'izy ireo le nalainy tamitsika le tokony zarainy tamitsika de raiso fa anjaranao mahazo izany zany ara tsy ampy fa aza mivarotra ny safidy araky ny fahitanao zava-misy iainanao amin'ny fiainana andavanandro io zany aveko tsara tsy manana ntsony hoe argument handresen-dahatra ny olona reo olo reo ary namidina eny am'bazy ary izy ireo eny anivon'ny commune sy fokotany de menamenatra tsy mahita zavatra ambara kinona ny ndeha hitenenina ahoana ny delestasy tsy mahita ambara efa mpitehandrareo ny jirama ahoana ny rano tsy mahita ambara ahoany ty fiakarany vidim-piainana ny vary ny siramamy ny kafe sinsisa ty tsy manakambara ahoana ny lalana tsy mety vitanareo tsy manakambara le olona zay tsy miasa tsy manakambara le olona ny zanakay tsy mahatakatra ekolazy any mariko bobo any zao ohatra misy an'izany hoe 7 ariary ny ekolazy ny mpianatra anankiray miampy vary 5 maritrafo tsy zaka ny raha aman-dreny ntsony zany am'izao fotoana zao zany nge ny fahavoazana nateraky reto olona mitantana fireneny reto de midika izy le kandida miaraka aminy satria misedra n'le zavatra mafy sy le fanontaniany vahoaka le mpavoatrany zany no marary ny vahoaka fa tsy manana izy ireo toakevitra tsy manana izy ireo teny fampanantenana satria efa
mandeha amin'ny tsisy tsony tsy amin'ny lony tsony ny fandeha amin'ny fiainan'ny firenena amin'izao fotoana izao dia ny anery sisa manjonjony olom-boafidy sasatsasany mikotikotiny olony timma zay tratra moa de tratra ny tsy tratra moa zany mahafinaritra alohan'ny andehanana amin'le fivoriana dia misy miantso anay tsotra betsaka atsika e mameno vaovao rehetrarehetra mba misy hitandremana ohatran'izany ny distrika rehetra manerana amin'ny Madagasikara tena atao fady mifidy an'ireto olo reto sy manome fahefana an'ireto olo reto satria efa zao ny fahavoazan'ny firenena amin'izao fotoana izao mampiditra an'izany ety am-piandohan'ny fandaharana satria ao anatin'ny vanim-taona ny fampielezan-kevitra zao amin'izao fotoana izao ka tsy mahamenatra antsika miteny an'izany satria efa victimetsika nanomboka 7 sy 4 arivo ary efa niaran'ny antsojaina ataon'ireo olona reo avokoa ny ao anatin'izany firaisan-kina zany ka mahafantatra tsara ny amin'ny hoe omena vahaolana ny vahoaka malagasy voalohany aloha tsy amme maro anisa amina olona zay efa iverina zany fa mitondra famotena fa aleo manova aleo mametraka fitokisana amin'ny olona zay iverina fa hanavitra amin'ny Madagasikara ametraka fanjakana tandalana ary hitsinjo ny taranaka hanapaka amin'izao fampahantrana zao raha tsy sakana n'izao fampahantrana zao loza amina tambo mahazo ny vahoaka sy ny firenena zay lafolafo ny tafavoaka tsokosoko tafavoaka tsokosoko tsy ny vato na ny arena saribity fa hatramin'ny biby sy ny olombelona tafavoaka tsokosoko misy an'izany ange araka ny vaovao fantatra ihany koa zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao mbola ho avy eo motontomotana rakotandrina motarson alleloia ame vavao amintsika sy ilaza ny fanadihadiana ra ekônomika fa zany zavatra resahako zany de etiko hampatsiahivona zany ho atsika mpanaraka nyty fandarana ity ny amin'ny tena lokanady lehibe sy ny tena fijoroana ao anatin'ny tena fisainana mihitsy izao raharaha izao tsy afaka ny amme vana sy mbola hamerina ny volomboasary azo maro anisa ka hamotika firenentsika ao Tsimbazaza tsy nitondry ininona ny maro anisa zay fananana izy ireo ka mandaty aloha amisy miteny eto amintsika eto fa nisy zavatsoa nentin'ny maro anisa azon'izy ireo teo aloha de am'izao mbola andeha hanontany sy angataka maro anisa amin'ny vahoaka indray ny volomboasary hanao inona hanamasina amin'le fitondrana zay verina fa tsy mitatana araka ny tokony izy tsony le firenena mitondra an'le firenena mandeha anaty antsana sy lavaka amin'izao fotoana izao tsy azo ekeny zany ary zay ny antony te fifidianany ity ho faizitsika amin'ny alalan'ny latsabato reto mpitondra fanjakany reto ometsika mesazy amin'ny alalan'ny latsabato na hafatra lehibe amin'ny alalan'ny latsabato reto mpitondra reto de mifampitapita vaovao tsika ho anareo any Ambatolampy tsy mahafotsy any ho anareo any commune ny Vato any mijoroa isika misy manjonjono mipikambana sasany samihafa any indrindra ao anatin'ny antokotiky Madagasikara ho anareo aty anteroka aty solo zany fa matanjaka tsara daholo ekipa ary mahafantatra tsara ny tian'ny sasany atongavana fa rehefa fotikevitra nijorontolona hatram'izay de mampiatra izany amin'izao fotoana izao ary vao mainka mihitsy ary mivingivona tsy te iaraiasara tsy te metraka mihitsiny halokaloko zany volomboasary izany satria izany mitondra famotehana ny firenena amin'izao fotoana izao de isorako ianareo any amin'ny fatra maro samihafa ianareo miboribory tamin'ny fahadimy tena mijoroa ianareo ny any miboribory tamin'ny faharoa ny any miboribory tamin'ny fahaenina any avaradrano Atsimondrano fahaefatra apetrao tsara reo rafitra sy mipaikady ary avondrony reo fototra rehetra any amin'ny toerana samihafa zay misy atsika any alohany daholo enotsika raha voninao ambadika ao satria tena mifandraika ny zavatra zay everina fa mampikaikaiky avoaka olona tao anatiny ty miteny ity olona lany tamin'ny RD kandida ny volomboasary taloha ty miteny ity no mitantara mamaky batsilana ny fanapotehana sy ny fijaliany malagasy amin'izao fotoana izao tahaka ny kabary nataon-dramatoa Kristina Razanamaso fa zany Zaka Rabelindrina indray no miteny azy filovonjimaika mitatana ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana izao
tsy mifanalavitra amin'ny zavatra nambaraka teo tsy mampiteherika tsony zany volomboasary zany sy manodidina an'ireo fitondran'ireo arao kely ange ny faneho-kevitry ny solombavam-baoaka zay filohan'ny anteny meram-pirenena vonjymaika zany zakarabendrina tamin'ny kabary lateniny nataony omaly zay ateny anivony ay mbola manao rendu zany tsy ela zany de efa vita de mahazo toromarika avy any amin'ny namana teknisiany tsika zany fa eto a zany de miteny amitsika foana efa mahafinaritra ny firaisana ina any amin'ny distrika samy hafa any ny avany tomasina ny antoliary fianaratsoa ny fifandraisan'ny ASVM ny tsara tafina ny prositeny ny APM ny tiako Madagasikara ny aty amin'ny faritra avaratra aty sy andrefana tena azona akony zany ny amin'ny fivirina tsy tapaka ny manodidina aty amin'ny avoatany analamanga any tasy any bongolava aty avakinankaratra de mahafinaritra ny fahazona ny vavao any amintsika ny any amin'ny faritra hotomatsiatra sy amorony maniry rehetrarehetra iny de avondrono ny hery sakanatsika tsy avela hamotika firenena itsony retolo reto ka tena hame afatra isika amin'ny alalan'ny latsabato amin'ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana May ho faizitsika amin'ny alalan'ny latsabato ka tsy isy handrotsaka volomboasary any anatin'izany urina izany rehefa tonga ny vanim-potoana ny fifidianana entitra tsika amin'izany satria io neverina fa demokrasia mazava ahafahany vahoaka maneho ny hevina rehefa fatorana tsy avela hetsika ny tongotry ny malagasy tsy avela ikofoka ny tanany ary tsy avela iteny ny vavana satria zay mba rehetra sa am'izao fotoana izao raha tsy samborina mironana dosie gagazo cybercriminalité ka io andro anankiray 29 May io zany no anehotsika ny tena tsy fakasitrahantsika amin'izao zavatra rehetrarehetra izao alohan'ny andefasan'ny faly an'izay faneho-kevitra andriamatoa zakarabendrina izay dia iaraba ny tontomota isika iaraba tontomota miraba mifaniry de miraba ireo rehetra manaraka izao fandarana zao amin'ny MBS sy ny radio mada miaraba ireo mpanao tsy lazaina rehetra teknisianina samy hafa any ambadika any mikarakara ny fandefasana ny fampitana izao miraba ny vahoaka malagasy manerana ny nosy manaraka izao fandarana izao de amin'ny fo feny fifaliana tokoa no atongavana indray eto amin'ity fandarana miara-manonja ity manao manomboka moa zany zao ny fotoanan'ny propagandy efa fatratra be mihitsy ny fanazavana nataon'ny namana faniry mahakasitra zany propagandy zany mbola hiteny kely amo momba ny hoe inona ny antony fidianana ny reto kandida ny firaisakiny reto ary inona ny tokony tsy fidianana olona hafa fa inona ny zavatra misy eto amin'ny firenena iza ny nanao azy de inona ny vahaolana atolotra ny firaisakina eo anatren'izao fahasairanana be ny firenena zao nanomboako azy angambady zao kabary maro samy hafa teny faniry teo mazava be tsisy raha manjary eto amin'izao firenena zao raha ny zavatra mitranga any amin'ny fitantanana ambony be any mihitsy ny teneniko ampitareo hitompo fahasairanana ty firenena ty fa maninona ny olona mpamatsy volan'ny firenena ny antso fiaonana tany Amerika tsy tonga ny delegationna malagasy tokony hotarian'ny ministra fa nanatrika fivoriana conseil de ministre filakevitry ny ministra tany Tomasina tsy fantatry hoe inona ny azahoan'ny firenena tompony makany Amerika sa nakany Tomasina zao tsy hita tsony hoe ahoana ny fandehany teraka fahasairanana zany eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny firenena stabilité macroéconomique mihitsy satria zay no asan'ny FMI enao tsy tonga tsy nitondra fanazavana misy zavatra nytakin'ny FMI aminao tsy nataonao antony anankiray hiteraka olana lehibe eto amin'ny firenena zay nangataka ny olona hoe ataovy ny fanjakana tandalana ataovy ny fanjakana taratatana ataovy ny mangarara tsy nanakolazaina am'izany ny fanjakana malagasy
zay no mahatonga an'le hoe tena ikorisa fiainany ty fireneny ty atoato a noho ny zavatra maro samy hafa tsy tanterak'izay de potra izy a eo amin'ny fiainantsika davanandro miakatra ny vidim-piainana mesahirana ny jirama ny hery Madagasikara lasa hery peut-être de tsy mandeha am'izay lohan'ny tsony zavatra misy ato amin'ny firenena tsy hoe mahafaly atsika ange tsy hoe faly ange zay no mitenen'zany e fa mitantara ny zavatra iainana sy hita ny vahoaka eo amin'ny fiainana andavanandro zany mila arenina ity fireneny ty dinina mipaikady noentin'ny firaisakiny hiatrena izany de voalohany candidat tsy mila manasoaso mpitondra candidat tsy manaiky hovidinina mba angalana fanapa-kevitra tsy mirindra sy tsy marina nisy fifantenana betsaka teo amin'ny firaisakina natongavana am'ireo candidat manerana ny nosy reo fa tsy hoe fatany hafa moa ny hoe olona hoe mahaleo tena de ny tenany mirotsaka de mandrotsaka ny atontataratasy izy a de milatsaka hovidina neny mpitondra miala tsiny amindry zareo a engany eka tsy ho marina angamba ny teniko hoe de le anasoaso fitondrana ve zany no natao le manatena ny faefam-panjakana mba alany azy eo amin'ny toerana misy azy zany ve no eritreretina ho atao tsy fantatro zay fomba ny fidianany azy aloha de veritsika zany a fa nisy koa ny fifaninanana fa zao firaisakiny reto a tsy mitarika kaserolina be de be ozy ny fitenenana orinany zany hoe tsy misy zavatra anakianana azy enjany ireo candidat tsirairay ireo a amin'izy voafidy ilatsako fidinireo fa matoky reo fa tsy anasoaso fitondrana fa anambarany zava-misy ny tena marina am'ty antenimera-pireneny ty mantsy zao ny asan'ireo député reo ange tsy hoe ny anao lalana ohatra hoe reniny 13 tsy reny lalana angedabe reny mety ny lala kely etseroa hoe zay mahasoso ny fiainany vahoaka anisany mandray anjara fanapa-kevitra am'izany izy a any amin'ny commune samihafa ao amin'ny distrika misy azy fa zao ny tena antony ifidianatsika ny reto solombavam-bahoaka reto ho solombavam-bahoaka reto zao apita any amin'ny fanjakana zao ny zava-misy any aminay a vao ny olona ny vahoaka ara-pitaona no ampitanany zany vaovao zany a am'le fitondrana tsy manao le fitondrana anjaran'ireo solombavam-bahoaka reo a mandray andraikitra ny am'izay mety ho tandrifony zany zavatra tsy fanatanterahana ny etaetam-bahoaka zany zay ny tena antony fa tsy resaka hoe alako bika tsy tiako tare ranona sy ranona efa vonona ho am'izany reo ary zara de miteny am'reto candidat rehetrareto hoe tsy moramora nge ty lalana nofidinareo ty fa ireto olony reto tsy hipetrapetra potsiny ampiasa faefam-panjakana ampiasa fitaovana maro samy hafa izy hoentina anakianana anareo a anabatina anareo mihitsy ozy ny fitenenana any amin'ny faritra rehetra misy anareo tsirairay avy efa vonona am'izany nareo ary za mino fa candidat tsirairay avy de efa mahafantatra tsara ny hevitra fotokevitra hijoronony firaisan-kina raha ny akapobe ny fantatra fotsiny zao de zao le hoe ny liberalisme économique aloha ny voalohany fa ity fanjakany ity mantsy manao lalàna izy tena amboary no am mametimety azy lalàna hitantanana nyty firenena malagasy ty fa tsy any am'le hoe inona mapetipetiny vahoaka tsy fanipaka be zany ary mila fanapa-kevitra aingana rehefa manao an'izany liberalisme économique zany ity ny fanapa-kevitra tao sady tara tsy mirindra am'le zava-misy iainana de tsy mahavaha olana
rehefa tsy mivany olana miakatra ny vidim-piainana karamany vahoaka malagasy faran'izay kely indrindra hoany akaikikaiky ny $1 saika angambo ka tsy mandeha am'izay loaniny zany nefa ny vidim-piainana vidiny siramany menaka vary tsy mahatakatra an'izany tsony ny akabeazany vahoaka efa tsy mihinan-kanina telo tsony ka raha mbola izany ny tiana itoy a mino afa tsy misy safidy an'izany mino afa tsy isy safidy an'izany a fa de mazava hoe amana zany olan'izany a ao amin'ny anteny meram-pirenena mpanao lalàna no amaritra hoe zao ry fanjakana e zao ny lalàna iverina efa mety anarenana ity firenena ity asory ministra ranona fa sady tsy aninona ny tsy ananina ohatr' zay ange ny tena mahatonga atsika hoe fidio le kandida firaisakiny e fa tsy anenenanao reo tsy hotratra ny resaka hoe malety reo de anovany safidiny eo amin'ny fifidianana ireo tolo-dalàna rehetra alefa eo amin'ny anteny meram-pirenena zany ny zavatra hitranga zany moa zany ny zavatra nitranga teo hoe ary tsy ho zany tsony fa fanovana tena ho hita mivaingana tokoa ny fanovana hoentiny reto kandida ny firaisakiny reto ianareo satria misy raha ny fantatro mantsy a misy kandida hiditra firaisakina ara de nampitahorina de aloha ianao tsy manao firaisakiny zany de faran'le kandida moa de niovy izy tsy nanao kandida firaisakiny izy a fa nanao maleo tena fa izy olona tapa-kevitra tsy araka am'le kandida ny fitondrana mihitsy le anasoaso sy andokadoka ka tsy misy tsy mety tsy zaka ny olona nge zany alohan'ny olona manao ny marina manao ny mety a de matory tsara miaina tsara toy zay anasoaso mahazo malety a miasa saina hoe isy amaky ve ny tranoko fa malety ato lasa zany ny fiainana raha vo zay fa zao matoky anyreto kandida reto tsika am'izao fifidianana deputé zao mariko ihany tiana misy a écusson numéro 3 any fatra district anambodratrimo ty loha za mantsy mipetraka ao amin'ny district anambodratrimo de veriko fa mirindra ary mety indrindra nitondrako an'izao a eto am'izao fandarana miara-manondro zao hoe isika ao amin'ny district anambodratrimo nke miteny kely amy mamy a zany namana deputé teo aloha mamy rabenirina imamy ange ka olona tena tao anatin'ny birao an'ny antenimera moa zany izy ary tena olona nisany natoko isan'ny filora valomanana ary tena zara miresaka nareo rangaty entitra be nareo rehefa manao zavatra rehefa mana zavatra amin'ny olonareo a tohatra ny lasa entitra loatra de tsy azony olona ka ny olona nge ndraindray tsy mahafantatra hoe inona ny tena le asan'le deputé zay ny teneniko anareo le manitsy an'le fitondrana mpitondra fanjakana fa mpanao lalàna no asany fa tsy hoe mpanao tsy hoe le mizara ino ty izy teo paty kivety tsy zany ary de izy tsy le mpandoatra lasopona misao tsy zany ny asany zany fa manao lalàna de azavao hatrany mahitsy hatrany ampanitokana hatrany avaratra tsy nanana rehetrarehetra iny vato mery mandroso zay mihitsy efa fantatro dao le nge zany toeran'zany fa faleko ange zany fa zao faniri zany azory kokoa araky ny toetrandro izy satria izy efa miodina manao fanentanana manerana izany rehetra zany hoe eny ambohibao ambotry manjaka sy ny sisa reny zay manao aminareo hoe ity numéro 3 ty no kandidany firaisakiny eny amin'ny faritra ambodratrimo eto koa moa zany mialatsiny rehefa tsy hoe miangatra nahoana zao ny fantatro tena piresaka amiko deputé
mamy a Rabenindrina sy député fetra firaisana sainky mahitsy reny olona reny a za aloha de manambara am'izay za raha motarsona alleloia mahitsy reny olona reny fa raha tsy mahitsy reny tsy minana amin'ny namana am'ireny a na ino reny tsy mahitsy reny olona reny ary mahafantatra reny hoe inona mety atao zay tsy andrarak'ilombiandoha reny olona reny a fa de tena olona atokisana tsy reny ihany ange fa tsy afa-tsy teny afa-tsy ny hoe député eo amin'ny 6 4 3 2 ihany reny rehetrarehetra reny a efa zanaky nefa mangotraka reny ozy ny fitenenana ka tsy matahotra ny angorovitsika raha hifaninana am'ireo kandidany autre entité zay no ambarako aminareo tsy matahotra an'izany reo ary ny tima zao reo olona rehetrareo faninana amin'ny ty fifidianany député ty nge mahafantatra zao hoe tena matanjaka be le tima de mikisakisaka makany amin'ny tima na ananina ary a tsy miteniteny anina tima loatra fa alaina ny tima samy tima ihany ange fa misy ange ny tima hoe mba firaisakina de misy le mampiasa ny anarany olona satria tsy mahatoko tena zay mihitsy mivoizy ny sasany ambadika any zay ane timy zay ane zao tsy mariny zany aza fitahany olontsika zay mihitsy na iza ny collectif tsy ho timo ny volomboasary tsy ho timo maika moa le anankiray firaisakina ao ny antokotiko Madagasikara mandrotsaka kandida tapitra satria manko misy tsy mahatoky tenany nandritra ny pré-campagne na sasany de mba lalalovina kely zay koa mpanohatra nge sisisy rehefa manohatra amin'ny mpanohatra ianao de miara-dia amin'ny fitondrana zany tena mpanohatra anatin'izao raharaha zao mazava tsara ny vondrona politika firaisakina zany toy izatsika zay taontomota rehefa aveo fandao hoenotsika am'izay a le kabary fa niokevitra natao nandrematoa Jean-Jacques Rabenindrina zay filohan'ny anteny meram-pirenena Vonjimaika zany omaly kandida ny firaisakina izy any amin'ny district ny Betroka Atsimangambana raha sy diso a Jean-Jacques Rabenindrina zay efa solom-bavim-boaka nandritra ny fotoana malitraritra efa minisitra izy a zao izy filohan'ny anteny meram-pirenena Vonjimaika zany de niotsika ny faniokevana raikitrara tolorana ny arahaba feno firaritsoa isika rehetra izay manome voninahitra izao fotoana dehibe izao tolorana indrindra ny fisaorana mitafitafy sy fankatelemana tanteraka isika rehetra satria midika fanomezana lanja sy hasina an'ity any fanjakana ity ny fanotonantsika izao fotoana manetriketrika izao koa soavatsara tompokolary sy tompokovavy fa enikady zay nyvoninahitra izahay nohony zao havoia eto amin'ny lapany Tsimbazaza izao izay no lava izay ny fohy ka tsy ho be sasiny tsony toy ny angorodao-rovitra ny tenako fa eroso avy hatrany amin'ny votoatindresaka raha ny lalana ny diavina temeram-pirenena tamin'ny taona vitsivitsy farany teo no ataondray ny tompomaso dia misongadina ary manana ny tena mampiavaka azy ity fotoana ity noho ireto antony manaraka ireto ity no fivoriana voalohany atrehin'ireo solombavim-bahoaka amin'ity tao mpiasana 2024 ity fivoriana ara-potoana na session ordinaire izay tanterahina ny talata voalohany volana may araky ny voafaritry ny lalam-pandrena ity kosa nefa no fivoriana farany tanterahin'ireo solombavim-bahoaka amperinasa ankehitriny satria hiafika fifidianana vaovao isika afaka herinandro vitsy ka hanavao indray ireo mpikambana eo anivonyity anyfanjakana ity ary ny farany fa tsy nikely indrindra araky ny rahantsika mahalala dia nisy fiovana mahery vaika teo anivony fitantanana ny birao maharitry ny antemera-pirenena ka noho izany amin'ny mahafiloha mpisolo-toeranahy no itariako izao fivoriana izao araky ny voafaritry ny lalam-pandrenana raisiko voninahitra lehibe ny misahana izany andraikitra zany ary dia iantsoroako amin'ny mpanetretena ihany koa tompolasy tompokovavy ny fivoriana voalohany amin'ny taom-piasana toy izao dia natokana indrindra hanitsiana ny lalàna mifehy ny teti-bola mpanjakana na ny loi de finance
rectificative. Tsisy olona amin'izany fotsiny nefa isika satria madiva ifarana ny taom-piasan'ity antemera ity, koa raisinao adidy sy andraikitra tsy azo idivirana ny manao jeritodika ireo asa vita nandritra ny fempitom-piasana tao anatiny 5 taona izay marina fa teo ambany fitarihan-dramatoa ry Zanamasoa Kristina ity androm-panjakana ity nandritra io vanim-potoana io. Asa telo lehibe no iandraketany antemeram-pirenena araky ny voafaritry ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy fa 7 dia ifandanina ireo lalàna, ifanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka ary ny fanombanana ny politiky mpanjakana. Mahakasika ny fandaniana ny lalàna, miisa 10 ny volavolan-dalàna no dinihina teto amin'ny antemera-pirenena, 150 kosa ireo tolo-dalàna. Mahakasika ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka dia nahitana fananganana voamiera mpanadihady na commission d'enquête parlementaire miisa 150 ny teto anivony antemera-pirenena. Miisa 770 kosa ny fanontaniana napetraky ny solombavam-bahoaka nandritra ny fifanatrehana tamin'ny gouvernemente na ny science de question au gouvernement. Mahakasika ny fanombanana ny politika mpanjakana kosa dia tamin'ity fempitom-piasana ity no voatsangana teto anivony ity androm-panjakana ity ny voamiera fanombanana ny politika mpanjakana na ny commission d'évaluation des politiques publiques izay miara-miasa akaiky amin'ny Cour des comptes. Eo amin'ny lafiny raisam-pirenena, maro ireo fandraisana anjara nataony solombavam-bahoaka tamin'ireo fivoriana raisam-pirenena, ohatra vitsivitsy amin'izany. Fikambana feno ao amin'ny bureau ny assemblée parlementaire de la francophonie na ny APF ny filohan'ny antemera-pirenena teo aloha. Fikambana ao amin'ny comité exécutif du forum parlementaire de la SADC ihany koa ny antemera-pirenena malagasy. Ny renjara mavitrika tamin'ny fameloma-maso indray ny assemblée parlementaire de la commission de l'océan Indien ihany koa ny antemera-pirenena malagasy ary dia nisy délégation aveto amin'ny antemera-pirenena nandray anjara tamin'ny fivoriana natao farany tao amin'ny Nosy Morisy tamin'ny voaloha sy ny faharoany volana May lasa teo. Raha izay ny jeritodika ny asa vita teto amin'ny antemera-pirenena dia tsy azo tsika ho dia tsy hita ihany koa ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Izay raha teo no mahasolombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka mitondra ny feo sy ny hetaheta-ny vahoaka izay nifidy azy ireo. Milaza ny zavatra iarahantsika mahita ihany atokolasy tompoko vavy raha milaza fa mandalo fotoatsarotra ny firenentsika. Latsaka katerena ny fiainam-bahoaka ary toa valala voatango ny daholobe ka very fanambola velona. Toa mamerina tsy anjery raha mitanisa etona ireto manaraka ireto nefa adiditsika solombavam-bahoaka izany ka mahatsiaro manana didy tsy maintsy milaza izany. Ohatra amin'izany ny fidangany vidim-piainana izay tsy mitsaha miakatra isan'andro vaky izao. Ny firongatry ny tsy fandripahalemana manerana ny nosy ka zary toa tsy misy vidy nitsony ny ain'olombelona ary tsy voaro ny fanana. Tsy fisitrahana ireo zo farafahakely eo anivon'ireo filana fototra enti manatsara ny fiainana andavanandro. Ohatra amin'izany ny fahasalamana, ny fampianarana sy ny fanabeazana ary indrindra ny fisitrahana ny jiro sy ny rano. Fitokonana sy fitakina ety seroa, ohatra amin'izany ny fitakina ataon'ireo syndicat, ny mpianatra sy ireo mpampianatra eny amin'ny anjery manontolo izay saika miseho lany isan'andro vaky izao. Ny tsy fahazoan'ireo sefim-pokotaniny tamin'ny karamana nefa izy ireo no kitro ifaharany asa-panjakana eny fotony indrindra amin'izao fanomanana ny raharaha-pifidianana izao. Raha kapoka indray bava dia fahantrana no
amehezana an'izany ka mahatonga ny firenentsika ho voasokajy amin'ireo firenena mahantra indrindra eran-tany ary manginy fotsiny ny maha laharana voalohany indrisy ny renivohitry Madagasikara Antananarivo amin'ireo tanàna maloto indrindra manerana ny Afrika. Tonga bakivaky zany ka sady maharary ny mahamenatra antsika menakavy na izahay solombavam-bahoaka na ianareo mpanatanteraka ka toa zary fandatsana ny malagasy ny hoe firenena manan-karena sy otrikarena marobe ny nositsika. Foinjanahary atsika ireo harena ireo nefa toa tsy vitantsika mpitondra ny mampisitraka ny vahoaka n'izany harena izany fa toa olombitsy sy vahiny mahitahita no mitavana izany harena izany. Akatiky ny fifidianana ary sika zao ka hoy aho teny am-piandohana fifidianana solombavam-bahoaka izao no atao ary harahy ny fifidianana be ny tanàna. Mbola mila pahatsehiviny tona ve fa ny fifidianana ary ny fifidianana irery ihany no hany lalana tokana anorenana sy anamafisan'orina ny demokrasia. Ekeny be sy ny maro hatraiza maneran-tany fa ny demokrasia no antoka hanamafisana orina ny tany tandalana sy ny fanjakana tsara tantana. Mitaky fanajana hentitra ireto fepetra manaraka ireto ny fandavorariana ny fifidianana. Fangarahanana fitovian'ny herijika ho an'ny mpifaninana rehetra, tsy fitanilana ny ireo rafy mpitantanam-panjakana na ny neutralité de l'administration indrindra ireo miandraikitra manokana ny fifidianana dia ny CENI sy ny HCC. Fiantohana ny fahafahan'ny tsirairay haneho hevitra malalaka ka tsy hisia ny fanakatsakanana na ny raha-matahora zay mety miseho amin'ny endri isan-karazana. Noho ireo antony voalaza eo ambony ireo dia meloina etona ny toa fanomezana tombondahiny ireo heverina ho kandida atolotry ny fitondrana indraindray ara-lazaina fa hoe kandida mpanjakana amin'ny alalana fampiasana tsy ara-drary ny fotodrafitrasa sy ny fitaovam-panjakana ary ireo tompon'andraikitra samihafa zay mpiasam-bahoaka fa tsy mpanompo anjambany ny fitondrana. Tsy sasatra izahay ny manantitrantitra etona fa fotoana toy izao indrindra no tokony ampanjakana ireo soatoavina tena malagasy nolovaintsika tamin'ireo razana dia ny fifanajana eo amin'ny hevitra tsy mitovy, ny fifampihenona, ny tsy fanaovana ny kely tsy mba mamindro sy ny zanaky kala hafa ka ampanjakana ny tena fihavanana malagasy. Ny hevitra ny miady fa tsy ny olona arak'ilay teny hoe raha tsy mety ny ataoko ny teniko arina fa za ny tena. Eto dia tsara ny manolotra fa tsapa tokoa ny ezaka zay nataony CENI ohatra tamin'ny nakatoavany indray ny firotsahany ireo kandida sasany zay nolaviny ambaratonga mpahefana hafa tany am-piandohana. Gastraina ny CENI ny amin'izany ary dia irariana mba hitohy hatrany ny fanaraha-maso toy izany fa mahavelomolo. Ao kanefa tsy apetraka amin'ny CENI samirery zany andraikitra mavesa-danja izany fa ny tsirairay sy nisambatan'olona indrindra fa isika mpandray anjara sy pirotsaka ho fidiana no samy hijoro sy hanara-maso ny fifidianana ka ho voahaja ny tena safidim-bahoaka mba tsy ho sanatry hivarotra fanahy amin'ny tombontsoa-kely tsy mahavita taona isika. Faranaky ny teny tompolasy tompovavy fa raha lava loatra hono ny teny dia very ny soa ary raha lava loatra ny hazo dia mety ianian'ny voalavo ka tonga azy hanakadanitra. Manainga ny mpiray tandrazana rehetra hiatrika ny adidy masina miandritsika tsirairay avy eo amin'ny sehatra misy antsika isa tokony avy. Misaotra manokana, misaotra bevatanareo rehetra rahalahy sy anabavy, solombavam-bahoaka sy ny mpandraharaha eto anivon'ity androm-panjakana ity
andriamanitra no tompony ho avy ary izy no mandahatra ny fiainantsika. Misy ny mbola ho tafaverina eto anivony androm-panjakana ity, hisy ny olom-baovao ary hisy koa ireo hiatrika andraikitra hafa indray. Na aiza nefa ny misy ny tsirairay, Madagasikara mitoetra hatrany. Aoka tsy ho faty ao am-pontsika mandrakizay ny fitiava-tanindrazana sy ny fikatsahana mandrakariva ny tombotsoa amboniny firenena ho tahinjanahary isika menakavy masina ny tanindrazana misaotra tompolahy makafiraka tompolahy. Dia ny verenantsika nalefa mihitsy intégral mihitsy ny kabary ny président Jean-Jacques Rabenireny iny a. Ny antony zany de hoe ohatran'ny reny ndeha ataotsika hoe rafi-pisainana olona mpitondra fanjakana zany homme d'etat, ohatran'ny reny ny solom-bavambahoaka nofinidin'ny vondrana politika firaisan-kina idéfendre an'ilay mazava ho azy eo le vondrana politika fa le cause commune zany am'le lalan'ilay foto-kevitra marobe zay hisizorana am'ty fifidianana ity. Inona moa zany de zao fampanjakana ny tany-tandalana, fanavotana ny firenena, fanapahana ny tontolo ny fampahalitrana, famitena nyty firenena ity, ary ny fieverana fa manandanja ny asin'ny demokrasia sy ny fahalalana sy tena metraka ny asiny zany anteny mera-pirenena izany, ka tsy anteny mera-pirenena natao bloky hanaraka ny hevitry ny mpitondra fotsiny na hoe mpanangatanana sy bato elettra fotsiny na passoir de hanao am'izay tiany mpitondra fanjakana treroma terena ary kapohan-databatra rehefa mampijoro sy mba mijoro am'izay hevon'izay ny solom-bavambaoaka amin'ny anteny mera-pirenena. Fa ohatran'ny reny zany tahaka ny joroany Christine Razana Mahasoa filohan'ny anteny mera-pirenena teo aloha ihany koa reny fijoroana reny, ary tsy mitsitsy fitenenana mihitsy teo andriamatoa Jean-Jacques Rabenireny. Olona tao anatin'ny RD zany fa niova fijery tonga saina mahita ny zava-misy am'izao fotoan'izao. Reny ny tena hoe niova fijery sy tonga saina satria tsy miray tsikombakomba amin'ny famitehana an'le firenena na de niaraka tao anaty vondrona anankiray aza tamin'ny fotoan'andro. De am'izao fotoan'izao zany ho antsika voaka malagasy ny fanoherana rehetrarehetra, ny fanoherana zay ny firaisan-kina no mitarika azy manontolona dia ao anatin'ny vondrana politika firaisan-kina zany. Ao ny team ASVM, Tsaratafina, Prositeny, antoko politika madio na ny APM tonton mota. Za faniry aloha nahita niny kabariny filoha vonjomaika ny anteny mera-pirenena iny de mahita io ara fa voapirofo hoe raha tsy tatana tokoa le firenena, fa maninona raha tsy tatana le firenena satria maninona ny tsy natao session extraordinaire tany aloloha fa tsy ny faty le fifidianana n'le daty mpifidianana atao anatin'le session ordinaire ny anteny mera eo mihitsy de efa misy fahadisoana politika fa tokony nalefa aloha io na hemitra kely fa lasa tsy atao le izy any de zao le izy na hemitra ihany ary eorinary satria manino tena marina tsy misy vola anaovana an'le extra, tsy misy vola anaovana zavatra hafa anatsarana an'le izy le fanitsina le loi de finance initiale 2024 tokony efa mipetraka de zao le izy tsita nefa raha ny vaovao azo ohatrany tsy mandeha am'izay tokony ho izy tsony le fidiram-bola mpanjakana tena fehiny fidiram-bola mpanjakana mantsy ohatrany hoe mitsambikimbikina ny teneniko fa ao anatin'le fahitana hoe tsy faiza mitantana fidiram-bola mpanjakana tena novambra hatraty amin'ny février ny tena betsaka eo ny fanondranana ny tena be debe de eo nefa toatrany tsy de nandeha araka ny tokony izy loatra ny volaniditra de zay ny mahatonga an'le hoe ohatrany tsy de tena ao tsara le fitantanana fa nitsianana fa zao so fa nisy fotoana koa iny zany na anehony président Rabenirina ny fomba fijeriny zavatra ny ainany io anteny mery io amin'izy tonga eo am'izao toran'izao na afatarana hoe io ara le izy fa tena mijoro firaisan-kina le olona ary reny natolotry ny firaisan-kina tsy membakavaka
milaza hoe zao ny tsy mety miteny ento a manararoatra ny tenin'ny faniry hoe misy le olona mikisikisina amin'ny tima eran'ny commune eran'ny fokotany sy any amin'ny distrika rehetra any tsotra ngely izy re olona rehefa tsy manana rafitra le atoko a na le olona milatsaka hofidiana de tsy maintsy zay rafitra misy eo no taksinany aloha mba sitranay a sarangondrangotra eo izy hoe maka olona mpanoana azy tsy hoe fomba fanao tsy mety zany raha vao manao an'izay le olona de tadionareo mpifidy rehetra fa zao tsy de miala tsiny am'ireo olona manao an'izany tsy de marimarina le olona tsy de marimarina le olona satria tsy menatra ny atao hoe mitrisy ny vazaha tsy marimarina mihitsy moa zany no andikana azy fa zao manao zavatra tsy de mety loatra anavotany any le tsy fisina rafitra manoana azy de mitady fomba maro samy hafa izy hoentina anarenana an'izay ka de zao hoita eo foana ny marina hoita eo foana ny marina fa tsy misy zavatra zay tsy hoita tsy misy takona zay tsy ho aseho fa de zao hoita eo foana ny marina fa ireto mialatsiny amoa raha ohatra nanonona ny anarana député candidat teo hoe ianina sy anina fa raha marina tokony tononona dolo izy rehetra fa mahasositra tokoa indraindray misy tsy voateny de ohatran'ny hoe ary zay zany tsy tenenidrareo ianina sy anina ihany ny tenenidrareo tokony ho tenenina dolo nareo menakavy ary zay de manambara hoe ianareo candidat firaisakina Antananarivo moa 1 2 3 4 5 6 ny i Analamanga Manjakandriana Andramasina Anjorobe sy ny etsetra Atsirabe 1 2 Faratsio Miarinarivo sy ny sisa ny any avaratra ny any Ambanja ny any Anosy-be ny any Sambava Voahemara sy ny rehetra any tsy de hoe adino tsy hoe miangatra zay tsy de zay loatra fa mba zay fotsiny sendrany fa nitsy tao ambava de voateny fa tsy miangatra aminareo zay fa olona hitoko isanay daholy ianareo ary fantatray ianareo fa efa vonina isedra mafy ary kely aina sy sahirana hitondra ny feon'reto vahoaka malagasy reto zay faniry tsy maintsy ambara mihitsy zay hoe olona ny fidiana fitenenana fomba fitenenana amin'ny fiteny hafa hoe nisy screening natao nisy fifaninanana natao voatendry ireo solotenan'ny firaisakin'ireo fa tsy hoe fahatany hoe ianina de ianina be any tsy zany ary na nisy ireo candidat maromaro de zao zay fantatra hoe zay mendrika tam'ireo hita fa tsy anasoaso mpitondra rehefa mahazo malety sy ny etsetra tsy mila n'zany mahavelo tena dolo reo ka olona tsy anasoaso fitondrana ny olona na ny raisy ny firaisakina fa de olona sa ijoro ilaza marina de hita eo ihany moa rehefa mivory reo olona reo fa de mba anoro hevitra hoe zao nge fomba iresahana n'ity zavatra ty rehefa ohatra hoe ato am'le domaine mbahin'ny tena no resahan'ny assemblée de afaka manao autosourcine ho an'izy ireo ny tena am'izay fotoan'izay manondro azy hoe zao no mahatsara ny vahoaka malagasy fa tsy mandeha am'zay loany ange ny zavatra eto amin'ny firenena za aloha de miteny aminareo am'izay ny zavatra ny tenenina hitakitako fotsiny tany am'le présentation na loi de finance hoe amin'ny ana de zao hoe 4,5 ny taux de croissance 2024 isan'ny tena mitarika an'izany ny fandroso ny sehitry ny arenan-kibony tany de meary faniry inona nampimea 8 mety sika am'izao afaka fito volana tapitra ny 2024 code minier sy ny décret d'application ny ary mbola tsy en place zany ono no hitarika taux de croissance dozy hoe ahoana raha fahazahoana zay no anaovako anareo hoe tsy mandeha ny eritreritra mibetsaka fa rehefa mampiatra azy sy miesaka ampiatra azy tsy mandeha araka le zavatra ny soratana le zavatra natao de lasa misy mankement eny ary
fa mirosatra antsika eto anatin'ny fandaratsika androany zany dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-kevitra ho anatananarivo renivohitra aloha zany ka anisany zany nandray anjara tamin'izany fampelezan-kevitra izany ny vonona politika fohy be firaisan-kina zany tonga teo avokoa ireo kandida firaisan-kina anatin'ny boribory-tany enina zany atao boribory-tany voalohany miaraka maître Yantra Razafy-Manatsoa ny lista zay tariha moa zany dia efatra izy ireo moa zany izy ao anatiny dia ny prime ministre telo miaraka aminy boribory-tany faharoa dia Randrena Stanislas Narastany ny boribory-tany fahatelo dia tarihan'ny Feno Rahalambomanana zay miaraka amin'Aina Tsifa ny boribory-tany fahaefatra dia Rina Randremasinoro sy Landry no miaraka ao ny boribory-tany fahadimy ndray kosa dia député Fetra Rahalamozafimbololona sy Girivo Randrenarsoa ary ny boribory-tany fahaenina Totsoa Andriamampandry sy dokotera Miarsoa zany ireo zany no ato amin'ny boribory-tany enina eto Antananarivo renivohitra fa tamin'ity fihaonan'androany ity dia nandray fitenenana ary napita hafatra ny filoha Marc Ravalomanana rehefa ohatran'izao marina fa hoe fihaonan'ny boribory-tany enina le izy fa misy avy hatrany zany miafatra miampita ho an'ny distrika rehetra zay misy kandida amin'ny firaisan-kina ary ho an'ny vahoaka malagasy hanatanteraka adidy ihany koa de ho arahantsika lavalava mihitsy ny kabary ny filoha Marc Ravalomanana zany arak'izao anarahantsika azy zany miverina indray ny tenako sy Rakotondrina Motarson Alleluia rehefa avy eo zany fa eno aloha tsika ny lahateny ny filoha Marc Ravalomanana tena faly faly aho kenita ma mbola ao aminareo ny fampitosana anahy ako tena matoky be anareo tena fampatoko de zay no mahatonga hoe enoy tsara satria fantako fa misy fanontaniana ao an-tsainareo ao tsy anareo mijery ahy fotsiny fa ny manerana Madagasikara rehetra sy am'izay toerana hafa rehetra milaza hoe nahoana indray antsika no andray anjara am'izao fifidianana sy nombavam-baoko zao etanareo roa avery misy fanontaniana izay mialoalo mahatonga fisalasalana amin'ny sasany de zay nazako hoe faly aho satria afaka nazavanareo zavatra tena misy tena marina atonga ny analatsika zay fisalasalana sy tahotra zay ho andro zay mbola misalasala dia very fa amin'ny fomba tsotra sy samy hafana ny fifidianana ny filohan'ny republika zay natao ambolety tamin'ny 19 volana novambra 13 sy roa arivo iny dia na de efa tapa-kevitra ary isika tamin'izay fa tena raitsy fa no fifidianana filohan'ny sy fandrovakovoany na atoky anareo tena zavatra ino izy zany firesana ny olombelona lahatra n'Andriamanitra azonao tsara zay noho izany hitondra fanazavana aminareo androany ary androany any hitondra azy mbola fitsena zay hatramin'izay valiko amin'ny fomba tsotra hoe aminareo sady mazava tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana filohan'ny republika farany teo iny sika satria fifidianana tsy nanara-dalàna sy nandika ny lalam-panorenana no natao noho ny fanekenana kandida tsy zaka zo firenena malagasy avety tsara noho ny fanekenany ACC ny kandida zay tsy zaka zo firenena malagasy nefa alohany andraisana anaovana finianana andraisana izany andraiky ny président de la république hoe mihina eto anaten'Andriamanitra sy mivahoaka fa naja tony andrak'Andriamaso lalam-panorenana ary zany tena victime tamin'iny fa zay ny resana satria tokony nanao an'izy fa tsy nisia zany namaiky na voninahitra fa maso vahoaka betsaka mihitsy lazay fasy fatazatahorany tsy mety zany tsy isisaka Andriamanitra zany tsy isaka ny vahoaka malagasy zany hoe manitsakitsaka ny zolom-pirenena manitsakitsaka ny lalam-panorenany zany
dia zay le zegna tsy seza mamaya na voninahitra anao lasa président de république tsy zay fa masoa anareo vahoaka satria fa nilaza fa namine toky anareo afa tsy amelanareo ireny ary raha mbola misy fotoana iaina rena amty tany ty dia anasony vahoaka zay ny ohatsy ka atao tsara zay hoe haika zady tsy diriana asoanareo dia amitidy amandeha ty mitolontsika tamin'iny tena nitolona hitako dehoany niezaka rehetra zay zany ka vony mibalina mitombo iny zany potiky lozy fa amitsika dia andray anjara ary manentana ampifidy rehetra aho zay manana zo ifidy ho tonga maro afasivy amin'ny roapolo ny volana me ho avy zao satria nahoana toy an'le tolona nataotsika am'izay ty zao fividiana sombavaoko zao dia tsy miova tsy miala amin'ny fanajana lalam-panorenana isika voalaza lalam-panorenana koa io faharoa fividiana manakaiky avoaka ohatra zao bolokotany voalohany zay nitenenina teo akaikinareo le olofidiny ohatra ny faharoa akaikinareo ohatra ny fahatelo fantakareo deo misy azy dia noho izany andray anjatsika ka asoa reo an-tsainareo manomboka zao zany hoe aizay zany miantony eny manentana antsika rehetra ary andray anjara feno amin'ny fividiana sombavam-boaka no ny antony roa lehibe zao zany ny antony tsy azo velanao zay tiany atao amin'ny fampahantrana ny firenena zao fitondrana tsy mandeha ny jeloniny zao tena tsy avelantsika andao an'izany izy zay voalohany ny faharoa antom-panjakana lehibe ahafahantsika hitondra fanovana sy fampampisotra eto amin'ny firenena ny antenimera firenena azonareo tsara zany ty zany dia fifidianana zay ahafahantsika anova tanteraka Madagasikara ny fitondrana misy eto ary nilaza aminareo tsara fa ny firenena anankiray tena manentana nareo manana maizy azy zany hoe député zany mpanao lalàna izy ary manana ndraikitra telo lehibe misy olombavam-bahoaka mamolavola sy mandanya mitety volam-panjakana tsisy lalà manjary raha tsy mazava tsara mitety vola hoe tia misy vola hitondrana ny fampantonana Madagasikara izy aby mamemy vola aina nahitana ny vola ahoana fandraisana anjara zay ny zavatra lehibe misy mitety vola ina hoe vola ny maharanga zao zao ny sasany nikika fotina ny velany ihany mitady hoe manao apelina manao antso tena to hity mampifalifaly anareo tonga ty fany izy mampana tena sampy araiky ty satria nahoana tsy misy fampandrosoana mandray atao Madagasikara raha tsy misy ny stabilité politique na izay raha mitany tsy misy tsisy azo atao raha vao manontany anao zao hoe ndao any aminay ohatra zao any amin'ny toerana misy azy any nyvisikina kosoana any amin'ny toerana misy azy any hoe tsy ho avy azy raha tsy milamina tsara noany fa sao de very any ny fanananay zay hoe tsisy zavatra azo atao raha tsisy stabilité politique faharoa fahefana mpanao lalàna izy tsiny hoe aminareo ary malala tsara hoe ina zany andraikitra zany malala tsara izy any priorité amin'ny vola io mamola vola sy mandany tety vola malala tsara izy priorité zao zavatra manjoanay atia be fotaka zany be fotaka zany eny tsy many zany de zao nataotsika ka raha ohatra misy zavatra manjo azy mivahoaka de reo solombavam-bahoaka reo no mitondra teny azonareo reo zany mitondra teny dia mamen'le manolotra sy mandany ny tolo-dalàna farany manara-maso ny asa gouvernemanta le gouvernemanta mitondra ny firenena rehefa tsy mandeharaka ny tokony ho izy de reo manara-maso azy andao nareo tenenina mivata raha tsy mety zay azy ny solombavam-bahoaka zany dia manana ndraikitra telo lehibe mamola vola sy mandany ny tety volam-panjakana manolotra sy mandany ny tolo-dalàna ary manara-maso ny asa ny gouvernemanta raha vao misy manao kototo teo any malala zany inona nampandrosotsika ny firenena nalala hoe afampandrosona mingana ny firenentsika dia tsy maintsy ataotsika sy anamboarana ny lalana aloha dinga zao nataotsika lalam-pamena dia nitedavana vola navana ny lalana fitsy atao vava fotsiny hoe mahita lalana dia
resaka fotsiny fa tsy atao tena mahazandrenagaly ato miara-pirenena ary raha tena manao ny asa ny solombavavaoka raha tena manao ny asa ny solombavavaoka reo dia afaka miroso amin'ny tena fanovana sy fampanotona ny Madagasikara isitsy andro zany raha tena manao ny asan'ireo ary mino fa tena manao ny asan'ireo noho izany raha mahazo député maro anisy sika afaka manolotra sy mandany teto-bolam-panjakana tena hifantoka amin'ny tena lalam-pahameny amin'ny vahoaka malagasy eto firenena. Faharoa, afaka hanolotra sy andany ny lalàna tena mifanaraka tsara ny zavatra ilain'ny vahoaka. Tena ilaina zany no manana député maro anisy. Fahatelo, afaka tena anara-maso ny asan'ny gouvernement ary anasazy raha tsy mahavita ny andraikiny amin'ny fampantonany firenena ro mambona gouvernement reo. Ho anisy any ny teny indesana atao ao milaza hoe zay tsy mahatratra zay tanjonomena ho sazinga inona koa ny vosazy omiady mahazo promotion plus inona raha nandrasana antsika amin'ity fidianina ho avy ity miandry atsika voaka malagasy rehetra zay tsy manana zo mbola hifidy mbola mpianatra efa tena miandry fotsiny izy ny député tena mahay mahalala ary mavita ny asa ny solombavavoaka no ilaina député manana zany tena ilaitsika noho izany dia manentana atsika rehetra ary mitona nareo manentana mpifidy hifidy afaka mitena izay zany zao hifidy ny kandida atontro ny firaisankina inona ny antony anaovana hoe firaisankina ary ny antony anaovana ny hoe firaisankina indray dia zao tsy vitan'olo tokany io tsy vitany tokotokany io fa tsy maintsy mitambatra isika tsy maintsy manao arak-zaza ataotsika mba atonga atsika ho maro anisy dia zay ny tonga nay mitambatra ao anatin'le hoe firaisankina io fiteny foana hoe firaisankina no tena zavatra lehibe sa zay miray vaky saraka fasika zay mahatonga niny anarany hoe firaisankina ary zany no me aniny anarany iny hoe firaisankina zay tao anatin'ny filohandreo any reo dia midika zay dia zao tsy isika rery ato amin'ny timpy makory na idalo rery fa mandray anjala daholo nde dia zay mahatsiary tena hoe mijaly zay fadiranova zay mahantra ny firenenay dia mirahina ary andao atsika irahina na misy tsisy vikevitra ary misy ny tsy fito vikevitra fa na izany ary mirahina zay mahatonga mampirisy anareo hoe ao tsika samby fieritra sy eny ny fieritra retana hoe dia nahoana loatra rety Madagasikara ty rety voaka malagasy rety mahandro afatra manokana ho anareo kandida afatra ho anareo kandida ndray raiso ny andraikitra efa milaza anareo tsara hoe raiso ny andraikitra mahakandida anareo raiso ny andraikitra nankinina taminareo ka manaova fanampy fa tsy maintsy mandesy ianareo fa tsy manana zo tsy ho lany zany ianareo zay zany zay ny manatanay zao zao ny sariny atao premier arrondissement mahita ny metra iantra tsara ta lehibe misy izy mahita koa zao azy amin'ny totsobo gosy zay ariko zao rasany ao zao izy zay miaraka amin'ny deuxième liste izy koa taga i zao i fety troisième arrondissement cinquième numéro 3 zay taga zay raisiny ndraiky fa reo olonreo malala nareo reo a reo olona mijery ary eo tsy reo rey fa ny olona miemiko malala tsara dia zay nanaovana azy tia mpiresana aminareo afatra manokana ho an'ny kandida raisiny andraikitra nankinina aminareo ka manaova fanampy tsy manana zo tsy ho lany anareo tsy maintsy lany anareo ary aza manala kelikely mahay da miasa miaraka amin'ny rehetra zay hoe miasa miaraka tsy hoe tonga miaraka tsy tonga miaraka miasa miaraka amizay zany a mampandalina anareo manaraka entany ny rehetra ho mailo anara-maso sy sahijoro andray andraiky satria efa misy ny paikady sy ny tetitasy andinana ny safidy-boaka zay daholo itoy mahatonga ny olona malaina mifidy ka zay tena hifidy eo ry aminy veriny anony ataony fony reo e zay feo zay mandeha fony fa mitindra mandeha ty hitatsika eo ne hitatsika eo
efa nilaza tamin'ny alatsinainy tsy jery fotsiny ny tanora malagasy sady tsy manana asa izy tsy manana avenir izy tsy afaka mianatra izy loza mahazo azy nefa mbola beda be ny andro sisa iainany tsy mitovy amin'ny anay intsony noho izany zany tsy maintsy ataotsika izy anavotana an'ireo tanora reo de aza varimbarina am'le ika ianareo azy varimbarina am'lay ambiance fotsiny ianareo na événement fa atao tena tompona ndraikitra ndre nareo fa mandatsabato am'ty koa saia raha mijoro raisiny ndraikitra fa miandry atsika ny district misy atsika tsiraray aby manamafy atao ny tenako fa ny atoko dimy a zay mitambatra anatin'ny vondrona fahasatina dia tsy manohana kandida hafa akoatrany izay kandida atolotro ny firasakiny reo ihany ny tena taonatsika eo satria nisy fandalinana atao tao fanapaha-kevitra no raisiny zay mandray fanapaha-kevitra tokony andraikitra de aoka mba tena anana an'izay discipline du parti zay tsika aoka anana an'izay zay mahatonga hoe manamafety ny tenako fa ny antoko dimy a zay mitambatra anatin'ny vondrona firasakina de tsy manohana kandida hafa misy sady misy miteniteny any zay zao ihany zafady azoaka zany a mianso atsika rehetra ampandefitra ireo zay mety ho tsy fitovikevitra sy tombotsy manokana any tsirana ihany fa aloha irahinitsika aloha tsy iraikitra misy ty latsa mbahinitsika ka anambatra mihery a iatrehetsak zao fifidianana député ho aby zao tsy eto ihany aho any resaka zany fa manerana Madagasikara satria iainiko a hitako a ny zavatra misy any fatrika koa afatra manokana ho anareo tanora hoe ateo a maro aminareo tanora no fenotona ka ifidy fantatro tsara ny olana mahazo anareo ao ny tsy fananana azy ao ihany koa ny tsy fahafahana mianatra na zao mba nofinofy a andeha andraty fianarana ny velany aza tivy ianareo manana fanantenana zosy adidy aloha mifidy ary ny safidinao io a hitondra fanantenanao anao tsy fahafahanao a manomana no avy ka dia mahaiza tsara misafidy inoy ny feoferitreretana koa fidio a ny kandida atoloto ny firasakina fidio io tena mahatypaika tsara io ary fatatra iny gaga atao amin'io tsy nandehandeha foana akory zay raha nanatona andreo masy voso mpamaty volo reo tamin'naka misy heriny laza tamin'ny tsara reto misy olona tsy ela tateo anina de fa misy nalefa sady ary any alefa sara le olona zay ho faniny ty teny aminareo zany le olona tianao ny partenerantsika betsaka ary partenerantsika partenera matanjaka fa tsy zany osaosa zany sy anaovana ikika lavo zany eny ary de mazava tsara ny afatry ny ray aman-dreny a tamitsika teo de nininay mihitsy ny ary saorana zany a ny fampitana iny kabary androany teny amin'ny agrobiolorique iny zay fanokafana fomba ofisialy ny fampelezakevitra ary de tao avokoa zany reo boriboritany enina nanatrika iny fotoanandroany iny afatra mafonja ny meny ray aman-dreny teo na ho an'ny kandida na ho an'ny olom-pirenena izany ary zany de manerina Madagasikara fa le faranteo raha isitsika hoe ny antoko dimy mivondrona ao anatin'ny firasakina de tsy manohana kandida hafa akoatra ny kandida zay natolotry ny vondrona politika firasakina averiko zany ny antoko dimy lehibe mivondrona ao anatin'ny vondrona politika firasakina dia tsy manohana kandida hafa akoatra ny kandida zay natolotry ny vondrona politika firasakina ny timma zany zay ao anatin'ny firasakina ho atsika zay marenty fandaran'ity de manohana ny kandida zay natolotry ny firasakina any amin'ny distrika rehetra zay misy atsika any tahaka izany ny prositeny de manohana ny kandida zay natolotry ny firasakina any amin'ny distrika zay misy atsika any torak' zany any koa ny HVM hery vavao Madagasikara dia manohana ny kandida zay natolotry ny vonona politika firasakina any amin'ny distrika zay misy atsika any ny antoko tsara tafina zay manana ihany koa ny fijoroany lehibe ao anatin' zany vondrona politika firasakina izany dia tsy manohana kandida na iza akoatra ny firasakina ary ny antoko politika madio na ny APM dia ny firasakina ihany no
tohanany zany. Zay zany a de verina fa tsara ho fantatry ny rehetra izany satria nambarako teo am-piandohan'ny fandarana zany fa misy te hisavosavoka te hilalilalao zavatra hafa ny ambadika any de mikôtikôtin'ny olontima zany rehetrarehetra zany a vokatry ny amin'ny hoe tsy fahazakana mena amin'ny ravoravo sy eo ihany koa moa ny sasany fakahalana tsotro zao fialonana tsotro zao ho an'ireo kandida sasany zay mijoro ao anatin'izao a de tsy mahita olona azo entina akoatrin'ny olontima de mahay be tsika hodiofanina zararahina ampitao foana ny vaovao na aiza rehefa misy manjononjono ohatran'izany a fa efa mipetraka tsara ny fandaminana ho an'ny vonona politika firaisan-kina tontomota. Ny zavatra raisiko fotsiny eo amin'le kabary ny filora valamanana teo a rehefa fiheziko de zao ny zavatra tena tian'olazaina de zao fatan'ireo olona natolotry ny firaisan-kinireo ny fampiresahan'ireo antoko ao anatin'ny firaisan-kinireo reo de tonga amin'le fitenenana hoe tsy an'olo-bato mafananareo ny ray aman-dreny fa olona azo ny antoko reo ary everiny fa ahavita aleo alasa amin'ny andraikitra iantsoroan'izy ireo amin'ny zavatra rehetra ho avy eo amin'ny fiainan'ny firenena malagasy sy ny andraikitra napetraka amin'ireo depute tena ho goavany io a ary izy efa ny teny hoe tsy somongy io a za de hiezaka aka vaovao samihafa am'izay a tetika maro samihafa hoentina anamboamboarana ny zavatra tsy de mety loatra anovana ny voka-pifidianana raha sanatria misy zany de ho ataotsika eto hoe araky ny vaovao mandeha tsy hoe manelotsao akory ny tena am'izany tsy hoe araky ny vaovao mandeha de mety misy e le conditionnel de rigueur mety isy ohatrohatran'izao ny fomba fanaon'ireo olona hiezaka anovana ny voka-pifidianana am'izany raha vao mahazo an'izany zay a de ho ampitainay aminareo zany mba hahafahana itsika menakavy a mandray andraikitra tsika tsy mepangany anina sy anina sy anina fa zao hoe misy zavatra mety hitrango ohatr' zao ony a de tsika tonga de mandray andraikitra manova ny zavatra ataotsika hifanaraka am'izay mba tsy hitrangany zany zavatra zany de ho faly daholy na ny kandidany mpitondra na ny kandidany firaisan-kina hoe tena ny marina ny voaka zay nge ny fifaliana iombonany rehetra de ny ivoahan'ny marina eto am'izao a fifidianana natokana ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zao ka dia zao ny fanahinareo rehetra ny ahiahinareo sy ny tebitebinareo rehetra de ozy ny soratra masina hoe apetra ho amiko zany hoy ny tompo fa zany ho ahy zany de za mizaranareo am'izany a mizaranareo izany a satria zavatra mba fantatro zany mba haiko zay zavatra kely zay de apatrahivotra atsika rehetra ary fantatrareo nge ny zavatra resahako zany e tsy vaovao aminareo zany fa ny zavatra tena mba tiako efa nyresahana isy faniry ihany a de mahatsiaro ah andro ny union européenne rano marina raha pitso nefa 9 mai andro ny ekarana eo amin'ny finoana kristianina de andro ny ekaran'ny tompo a raha pitso nefa andro ny union européenne ka tiako mba ho resahana kely zay zavatra zay fa de nahalasa saina any zavatra hitako tany anatin'le gazety nampatsiahy fotsiny moa ny gazety hoe nangataka ny fanjakana malagasy efatra amin'ny volana marsa mba ampodiana ty ambasadrisy union européenne ty mbola tsy nody moa zany le raha matoa ambasadrisy atreto inona ny mahagaga tena isany zavatra misy aloha isan'ny mpamatsy vola goavana ho an'ny firenena malagasy a koatra ny banque mondiale de ny union européenne zany hoe ity solotenan'ny fikambanan'ny vondrona européanna anisan'ny mpamatsy vola amin'ny madagasikara ty raha tsy teny fotsiny hoe ataovy ny eren'ny trezy io sy makany betrokiny menatsimo iny a
de ny union européenne ny namatsy vola efo 120 millions euro le lalana za nandeha tany tsy misy 10 kilometatra natao mety hoe raha totaly angambany hoe 500 metre ny 1 kilometre fa le lalana ray manontolona saina namboarina tsy misy raha manjary zany any de ohatr'izay ny zavatra nytenen'io raha matoa io tamin'ny fotoan'andro tany amin'ny volana février faraparan'ny février de eo hoe ahoana ny fomba fitantananareo a famatsim-bola fanamboaran-dalana ahoana ny budgetnareo a natokana ho amin'ny fanamboaran-dalana de ohatra ny tsy zaka n'le fitondrana malagasy a nanambarany ty ambassadrisy ty hoe nanambarany marina zao nefa andraso aloha eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena nge de o kazava fa ny firenena anakiroa rehefa mifandray a de miezaka mifakafantatra fampicomprendre ozytsika rehefa miresaka de ahoana mola hoe mifampicomprendre ny union européenne nge ka civilisation judéo-chrétienne ny taizana azy hatramin'izay de zay ny mahatonga azy hoe manao an'ireny fanambarany reny rehefa zavatra marina tsy mifampitsitsitsy am'izany ny any Europa ambarany marina na eo anatrehany izy a na eo anatrehany izy zay ny fomba nytaizana azy a hatramin'izay isika koa nanomboka tamin'ny taona 80 a de ohatr'izay ihany saingy zao rehefa niova taty am 2009 ny fitondram-panjakana de lasa tsy zay tsony fa lasa misy ny hoe fake news misy an'izao sy zavatra tsy de mendrika loatra sy zavatra manahirana no aparitaka enjana be amin'ny fanapaream-baovao samihafa tsisy tsony hoe marina sy ny tsy marina fa alefa daholy na anaratsy olona pabe alefa daholy tsy zavatra fanaotsika zany a tsy zavatra fanaotsika zany fa lasa zavatra nitranga teto amin'ny firenena zay nisy teto de zao iza manao an'izany zay moa zany tsy misy fantatra misy ny sampana hoe manara-maso an'izany de misambotra raha ilaina fa de matoa moa zany tsy mbola nisy a nisy anina efatratra fa matoa zany a mbola tsy nisy anina loatra dia everina fa tsy ka zao eo ny tsy mampifanaraka tsy mifampicomprendre union européenne mihevitra fa mahafantatra azy reo isika malagasy ka raha milaza marina ny ambassadrisy ny union européenne hoe aiza ny fanjakana tantana aiza ny fanjakana tandalana ahoana ny tsy nahitsinareo a ny toromarika nomen'ny union européenne tao arinany 2010 ny fifidianana teo aloha 2019 a fa maninona tsy nataonareo fa niatra taty amin'ny fifidianana 2023 mbola niverina ihany le izy tsy mihafahafa mihitsy le ambassadrisy ny union européenne manambara hoe tsy araky ny tokony ho izy zany tsy araky ny tokony fanarahana mety isy angambana ny union européenne nge tsy manome volatsika zany fa tombontsoa iraisany io e mariny zany hoe misy tombontsoa iraisana de takaly ny omen'ny union européenne raha ohatra izy hoe manjonoty amitsika sambony sasany a dia mamatsy vola izy mamatsy lalana izy manao fanampiana arabola tetibola malagasy izy sy ny sisa zany a noentiny maneo le hoe misy tombony iraisana amin'ny fiaramiasan'ny union européenne sy ny malagasy andron'ny union européenne raha pitso a de eo moa ny olona manontany teny hoe inona arany mbola ho ambarany raha matoa ambassadrisy am'izao zavatra zao ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena inona ny zavatra mitranga lasa mifampitsikera zay angamba ny fitenenana tsotsotra kokoa ireto antenimieran'do olona sy ny antenimieram-pirenena marina aloha fa tsy hoe tsy mifanady tsy hoe zay fa lasa hoe tokony ho zao kosa nyteneniny ray fa tokony sy ny tsy tokony be de be no zavatra azo voasana am'izany fa lasa zany no iainan'ity firenena ity ny antenimiera pirenena anakiroa olona sy ny antenimieran'olona sy ny antenimieram-pirenena lasa misy fifahanankalozana zavatra hafahafa ohatr'ireny lasa zany le fiainana ary tsika tsy nibiazina
tsy mbiazana araka zany ny malagasy a malagasy nanaraka an'io culture judéo-chrétienne an'ny union européenne io mifanaja mifankaty mifanampy ohatr'izay fa tsy zavatra hafahafa ohatr'zao zao tsika tsy hitantsony ny marina eto am'ty fireneny ity de lasa krisa inona moa mahatonga an'zany zao nge nampianarina atsika rehetrarehetra aloha hatrany amy classe de seconde ny rafitra iainana no mamaritra ny toetsaina misy de lasa zao ny toetsaintsika satria maninona le rafitra ny ainatsika mihitsy a ny rafitra tsy mandeha am'zelôny a nanomboka tamin'ny 7 tsy nandeha araky zelôny de niteraka toetsaina hafahafa zany de inona ozy ny olona hoe ozy ny olona pietsika ara-toekarena hoe zay fomba azahoana asa atao aloha no atao a na mandokadokany reto mpitondro reto ary a tsy manina misasany nefa maty tsy voaloha akory ny volany a izy mba nanao asa vokatry le toetsaina noentina nanao an'le izy a tsy mifanaraka tsony am'zava sasany moa de zao tsy manao asa akory izy a de tohatrany hoe lasa manao facture asa na mba nahazo volana tsy nahazo a fa zavatra tsy fanao teto madagasikara daholo zany ary raha miteny président ny antenimera pirenena vonjomaika teo hoe tena tsy nandeha araka ny tokony ho izy taloha a de aoka mba hiverina amza am tokony ho izy am manaraka zao a de samy tsika rehetra miezaka samy manohana ny kandida ny firaisankina zany a zay a ny fehiny hitondrako an'izao anjara fitenenako teto amin'ny miara-manonja zao tamin'ity an'io ty fa ireo a tsy somonga amy zavatra anao ohatran'io ambassadrisy ny union européenne io tsy somonga amy zavatra kitoto ary tsy tsikombakomba na nasoaso satria hoe ampanantenaina malety a tsy hanao an'izany reo a dia mametraka ireo kandida rehetra ny firaisankina eo am tompo za moa olona nino a mpitory a de jaraiko zany a vavaka ho anareo zay a mahereza tompoko lahy mahatanja tompoko vavy a avita aleo alasa nareo a am'izay andraikitra ezahinareo ho tanterahiny eto am'ty fireneny ty eny ary de makasitraka ny tontomota isika ny raha eman-dreny tsy manolo bato mafana zany de mazava ny toromarika ny filomarika rahavalomanana ho an'ny vahoaka olo-pirenena ho an'ny mpanohana mpanaradia azy mpanaradiany firaisankina ny toromarika nampitainy ho an'ny kandida ihany koa mazava ny teny filomarika rahavalomanana fa zava-dehibe zany no ahafahantsika am'zara izany amin'ny hoe tena tsy manohana an'izaniza reo atoko dimy mivondrona ao anatin'ny firaisankina ny antoko tiako madagasikara izany na olom-bofidy izy ny izaniza zany ka raha mbola ao anatiny ny antoko tiako madagasikara de manohana amin'ny firaisankina raha ohatra moa misy safidipony any ambadika any de tokony ny anambara mazava izy fefa nametra-pialana tsy eo anatin'ny antoko izy am'izay safidiny any ambadika rehetrarehetra any de fantatra ny tokony atao zany fa tsy hanjononjono na andrebireby mikambana ao anatin'ny antoko timma zany satria mareva voatsika mahakasika zany de miteny an'izany tsika tontomota zany de zay ihany koa nanamarana atsika ny fandarantsika na zany na zany aza ny vaovao samihafa zay voaraintsika aloha zany anytsoromandidy any de ny fandramatra mihitsy any samy mpiaradia am'le fitondrano io mifandramatra io a resaka gouverneur sy ny député sy ny sisa sy ny pirotsaka fa pirotsakovidiny araka ny tokony ho izy zany ozy izy tontomota satria fantatra koa ingany amy distrika rehetrarehetra any e mena mission anongana ny Christine Razana Mahasoa sasany avy eo tsy nahazo mandat représenté an'le vovonana am'le fifidianana de mampalahelo loza ozy ny sasany hoe rehefa tiana rehefa vita n'zay ny ilaina nareo de tsy niraraha nareo fa même mission tsy manara-dalàna le mission a fa de zay tsy nahazo sitraka na de mena mission azy akoatran'izany moa sasany zany rehefa avy nanasalama de nitakokokoko eo ambodina baolina fontaine kely zany lasa sarkasma lasa sary mampime mivezivezy any tambajotra sosialy ny an'ny sasany ray tsy mahatoko tena ve sa inona de mampita afatra melony fotoana any amina réseau amina opérateur téléphonique sy ny sisa rehetrarehetra any de sary
tsara tare mitrangy marany teny miboribory tamin'ny fahadimy tena mbola tsy nanomboka ny komba de efa nienjera ny fitaovan'ny sasany hita miparitaka any amin'ny sary any zany rehetrarehetra zany bes tamin'ity androany ity tamin'ny omaly zany resantsika zany io a efa misy planin'Andriamanitra hanavotana ny firenena de izay no arahantsika matoatsika mijoro atao anatin'le hoe vondrona politika firaisakina tsy hitambarana amin'ny afo zany manohitra tena manohitra zany tena hanapaka ny tontolo fampantrana malagasy sy ny resaka jadony zany hamerina fanjakana tantalana zany samy firaisakiny zany hametraka fanjakana zay a koaken'ny vahoaka ary mampiatra ny tena demokrasia sy ny fahalalahana ary hiaro ny tanindrazana tsy ho amidy tsy potehana ary tsy ho bakoavina sy atao tantely afadrakotra zay no asa lehibe ho an'ire solombavam-boaka ka hampiasa ny lalàna eo anivon'ny anteny merim-pirenena satria isika matombo rotsaka de fantatsika ny andraikitra ny fanandrify amin'izany asa na solombavam-boaka izany dikan'izany tsy ato amin'ny firaisakina mihitsy ny de andreborebo vahoaka amin'ny alalana fizafizaran-javatra kely hanakoma maso rehefa fifidianana ohatran'izao amin'ny alalan'ny tery samihafa atao amin'ireo mpiasam-panjakana sy hoe ampiasa ny fitaovam-panjakana tsy isika zany fa reo olona matahotra ny safidim-bahoaka ary reo olona zay tsy manana toa-kevitra ntsony argument sy manana fandresen-dahatra hoentina makany amin'ny vahoaka satria rehefa avy namotika firenena izy ireo inona moa no zavatra hoentin'ny mpamotika firenena eny amin'ny vahoaka tsy manana ntsony ange izy efa misoratra mazava be amin'ny tarehimarika samihafa navoaka ny sehatresam-pirenena sy ny eto atoerana ny antotanisa sy reo a indisy toromarika samihafa zay nentin'izy ireo na mitehana firenena ity anankiray ity zao de mba vakitsika kely ihany hoe eo amin'ny olona tena nona dia faefatra amby roapolo am'zato amin'ny toerana 5 amby roapolo am'zato de misy a Madagasikara zany ny sanganasa n'le mpitondra fanjakana de olona izy olom-pirenena izy tika ary malagasy mbola ame hanome vato hanome fahatokisana ny reto député amin'ny volomboasary reto de tika mihitsiny zany raha ohatra ka hoe sahi am'izay ny hoe isika mihitsiny zany sanatrindresaka zany de hamotika ny tenatsika raha ohatra ka isika kefa malala fa reto olo reto no nitondra anay io le isoratra io nitondra anay amina tena hoe laharana farany ratsy indrindra eran-tany laharana faefatra amby roapolo am'zato amin'ny firenena 5 amby roapolo am'zato tamin'ny tatitra momba ny indice mondial de la fin GAI 2023 Madagasikara zany no nahitana ny tanjy fahampitsakafo ambony indrindra taty Afrika lozany izy zany le olona de mbola ozy izy reto olo reto nde fa omenako vetinareo nde fa hozaraina varomorona satria fatany fanoana satria fatany sika fa tsy ampy vola tsy manana asa tsy afaka mitsabo tena de nytiny nde hojonoana andray de marivo salosana hoya nitratra ao anatin'le posy ny l'index ity zany marivo salosana no tratra ao anatin'ireny jonijony zavatra zay everina fa mety hitondra fanenenana ao anatin'ny 5 taona ho avy zany ka tsika tsy anaiky an'izany tsy ho fitanina am'izany tsony fa mpitondra zay everina zany fa tsy manaka tokona tsony ny samanao izany ary miaraka mpiaradi aminy fa olom-pirenena tompona andraikitra amin'ny safidiny zany zay nitady avitsika amin'ity fifidianana ity ka anao révolution électorale any anatin'ny latsabato any anatin'ny urna no faizitsika reto mpitondra fanjakany reto de ampitapitaonay zaraiza toerana orenao amin'ity fandarana ity tsy misy mifidy hivelan'ny vondrona politika firaisakina isika eo amin'ilay tandrifony numerao logo sarin'ny candidat de misy karekare kely malalaka eo sika no manisy marika iksa amin'ny fifidianana dikan'izay mamesafidy ho an'ny firaisakina isika eo sika no manisy marika x tsy mijerijery karazana candidat voatongotsika mibro-pifidianana efa ataotsika kaikikaiky de n'izao zany ny karaha-pifidianana sy ny karaha-mpanondro raha ohatra mbola misy karaha-pifidiananao taraiky any amin'ny fokotany de alaivi de zao sao de ampiasain'ny sasany amin'ny zavatra hafa
fa rehefa tonga ianao amin'ny biro-pifidianana amin'ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana me tsy mierikerika ianao tsy mitoditodika ny ataontsika zany de tonga de mijery avatrany aiza misy an'le logo lay sary famantarana firaisakina ao anatin'ny soratra firaisakina be iny de misy soratra ambanimbany eo Madagasikara malagasy de ao zany logo ny atokotiky Madagasikara miprositeny ny ASV matsara tafina ny atoko politika madiona ny APM de eo akaikiny eo le sarin'le candidat de eo tsika am'le misy faritra malalaka tokony mbola tsisy mihitsy zay natao fifidianana madio tokony mbola tsisy faritra na soratra mialohan'ny andraisantsika an'lay karne kely am'le taratasy kely taratasin-datsabato biletatokana iny rehefa voaraintsika ny taratasin-datsabato iny makao amin'ny isoloara sika ao sika manatanteraka ny safiditsika de mametraka mazava ho azy le marika zany x am'lay a tandrifo misy an'lay numero logo an'ny firaisakina ary ny candidat ny firaisakina ao amin'ny district izy misy atsika aza mierikerika misy mitaditady zavatra hafa rehefa manao an'iny ianao de mazava zany ny fotopisaitrinao ny aminy hoe tsy anaiky tsony amin'ny fahantrano tsy anaiky delestazy tsy anaiky rano tsy tonga any an-tranoko tsy anaiky ny tsy fanananasa tsy anaiky ny fanapitehana ny orinasam-bahoaka tsy anaiky itsony ahako ny fanondranona tsokosokony ny arena samy hafa eto Madagasikara ary tsy anaiky tsony ahako ny hototofana ny tagniko ho angalarana ny tagniko ho lasany vahiny sy ny sisa sy ny sisa marobe ny hevitra fonosina zay maka fanapahan-kevitra an'iny marika ho ataonao tandrifo ny numerao logo ary ny sarin'ny candidat amin'ny distrika zay misy ny candidat ny firaisakina veriko tsara zany tsy mieritreritra hakoatra ny candidat ny firaisakina isika mba hahafahantsika manao fanavotam-pirenena mba hahafahantsika mamarana ny fampahantrana ny kolikoly ny famitehana firenena ataon'reto mpitondra reto efa nahazo maro anisy reo tefa tsy hainy nampiasan'zany famitehana firenena zany nataony dikan'izay tsy azo mena maro anisy antsony reo mananjo azo maro anisy isika ary isika mitambatra amin'ny raha iny zay be no basy no mahazo izany maro anisa izany de ataovy malaza ataovy mazava telefonina vava manaova totsofona mifampiresay isaky ny quartier isaky ny fokotany asivy 13 mekely isa-pokotany atao hoe 13 mekely zany de asivy toerana malalaka ifanakalozana hevitra ka ambarambarao apitapitao isika zany zay mahay mampita hevitra eny amin'ny fokotany sy ny quartier eny faiseur d'opinion leader any amin'ny fokotany sy ny quartier misy atsika any isika de mizara amin'ny olo-pirenena mitovy amintsika mpiray vodivona amintsika mpiray vodirindrina amintsika fianakaviana namana sy ny sisa ny ampandany ny vondrona politika firaisakina zay sisa ny lala tokana hisakanana an'izao fanapitehana tandrazana ataon'reto olona zao de amin'ny fifidianana sy olo-mambao fantatritsika ny tokony ataontsika rehefa azotsika ny maro anisa fa ny asa voalohany aloha zany de ny fifidianana ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana me fa teny zao mbola misy roapolo andro mahery de ataovy akaikikaiky ny kara-pifidianana sy ny kara-panondro ataovy amin'ny toerana talaky maso ataovy amin'ny toerana mora raisina fa tsy rehefa tonga indray fifidianana voikoropakytsika de mila mahitrotsika indrindrandrindra rehefa tonga maro tsika hifidy amin'ny enina maraintsika de efa tangoronantsika amin'ny bureau de vote anatanteraka ny safiditsika isika fa rehefa tonga maro tsika hifidy ny zavatra hitranga mba farafaratsy ny voasorokitsika mifanodikidina sy mifangalaram-bato ary faharoa afaka iaro ny safiditsika isika raha ohatra ka misy eritreritra any ambadika any hanodikodina ny safiditsika na anao dola makota zay ao anatin'ny tetika fangalaram-bato zay zany tsy maintsy ampiakarana ny taux de participation io ka lay fitopolo sy 5 isanjato tsy nifidy teo aloha tamin'ny toromarika nomeny filomarika ravalomanina sy ny mpiaradia aminy hoe tsy mandray anjara ny fifidianantsika ho avadikitsika ho tahampandraisana anjara ambony be zany ary ifidy firaisakina isika averiko ifidy firaisakina isika akoatra ny firaisakina za mivaky loha olona mampime daholo zany zay ny amin'iny fa de taperitsika eo mifandaratsika tsy faintsy veriny any tsika isy foana moa mifandaminana atao amin'ny fobe fampitanany ny fandaratsika de hoit eo ny fanapahan-kevitra zany amin'ny fanatsarana ny fandarana fa amaranantsika azy alefako aloha
ity afatry ny coordonnateur national ny antokotiky Madagasikara ity Andriamatoa Jean-Claude Roger Kotondrina hafatra makany amin'ny mpikatroko ny antokotiky Madagasikara rehetra manohana tsy misy fepetra ny candidat firaisakina mpikatrika ny antokotiky Madagasikara ny atao hoe manohana tsy misy fepetra ho anao zany zay mpanaradia ny antokotiky Madagasikara ho anao zany zay pakasitraka ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny foto-kevitra ny jorony de ny atao zany manohana tsisy fepetra dia manao fampelezan-kevitra any amin'ny toerana misy atsika any mampafantatra ny vodina politika firaisakina sy ny candidat matoa reo ny voasafidy de reo zany ny everina fa afaka hitondra an'lay ady atrehany makany an'lay fanavotam-pirenena am'izao fotoana zao ary tsy raitsy kombakomba mihitsy ampitondra sy ny volomboasary tsy raitsy kombakomba mihitsy raha misy milaza fa manohatra an'izao fitondrana zao kanefa mampifidy ny volomboasary piraitsy kombakomba izy zany ary anisan'le mpamotika firenena ila mailitsika aza voajony isika mpikambana naiza toerana misy atsika entitra tsika am'zany ho atsika zay mahalala resaon mpiaramonina amitsika aza manaiky ho jonoana satria amin'ny vanim-potoana etron'izao no betsaka mena amin'ny raviravy etsero mila masikitsika entritsika satria tena raharaha-pireneny ty ary tsy azo isangisangina mena lamba kely any natirina ny ataotsika mdrm kely any natirina ny ataotsika oetitsika any fitiava-tanindrazana ka tena ho faizitsika amin'ny alalan'ny latsabato reto mpitondra fanjakany reto reto mpiaradia amin'ny fanjakany reto zay mandrotraka andreo kandidany ka tsy hifidy an'ireo isika satria manana foto-kevitra mazava isika ny aminy hoe ampy zay fahantrana zay ampy zay kolokolo zay ampy zay fanondranana tsokosokony ny arena zay ampy zay alatra tao amin'ny tanibaoka sy fanotofana ny tanibaoka zany ampy zay alabolam-panjakana izany fampitehana ny orinasa-panjakana sy ny sisa ny fanomezana vahana amin'ny vahiny ampy zany ka novatsika am'zany amin'ny alalan'ity fifidianana ity de alefako ya ny afatra avany amin'ny birao politika ny antokotiky Madagasikara ho raisitsika rehetrarehetra vitsy zay de miverina ao anatin'lay hira ny firaisakina isika ity hira ity zany ao anatin'ny 20 andro mahery no iarahantsika de samy mandray tsara amin'ity hira ity tsika fa tena goavambe mihitsy izay fahafahatsika mizara ny hira samy hafa izany satria misy afatra ao anatin'izay eny are de makasitraka tompoko lasy tompoko vavy makasitraka atsika rehetrarehetra de mihevitra zay fa tena iraisana ny tolona iombonana ny tanjona de ny anavitra amin'ny Madagasikara fidio ny lisitra firaisakina any amin'ny distrika rehetra zay misy atsika any makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy manoloana ny fifidianana solomavambaoka zay tanterahana amin'ny 7 ny volana me ho avy zao dia ny antokony tiako Madagasikara zay anisan'ny antoko mandrafitra ny vovonana firaisakiny dia manao an'izao fanambarana sy fanamariana zao taoriny ny fampidiniana sy ny fanazavana teo amin'ireo andraikitra tompona andraikitra ny distima ao atao anatin'ny Antananarivo sy ny manodidina koa ny fanapakevitra ny raisina dia nanamarika fa ny rafitry ny antoko tiako Madagasikara eo anivon'ny distrika dia manohana tsy misy fepetra ny candidat zay narotsaky ny firaisankina amin'ny fomba ofisialy ka nankatoaviny teo anivon'ny CENI sy ny ACC zay mbola moka ny didy ho fanampaliana an'izay candidat zay de zay toromarika zay no mena andre tompona andraikitra isaky ny distrika zay tonga nanatrika ny fivoriana teto Androany dia ny toromarika mikasika an'izay hoe na misy fampitahorana pasimpoaka na ino raha mangalo atsika tsy mitsoaka na mafia malagasy Vidéo député iraisakina Madagasikara malagasy M satria antoko politika madio APM apikunika burundulo badei ile natariten fakrano anasana nazimwasa Vidéo député iraisakina Madagasikara
ndraiky malasona tsy zaho mampiditra mamboana fa zaho safidim-bahoaka mazava zay ô le roa Hey, cantava